Taranja Lomano no tanterahana Malasabotsy tetsy amin'ny ANSP-FLO ny fivoriam-be ara-potoana ny Fédération Malagasy ny Taranja Lomano nanaovana ny tatitra ara-bola ara-teknika sy ny ara-moraly mbola nahazo ny fatokisana 100 isan-jato avy amin'ireo ligiparitra ny FLO amperinasa ny kolonely Ramanatsoa Gabriel tokony sakian'irosona tamin'ny fotoana ihany koa ny fifidianana saingy nisy ny fandaminana noho ny tsy fanarahana ny texte dia niditra tseritra moa zareo ny komite olympique malagasy nandamina ka dia mbola tsy nisy aloha zany ny fifidianana fa dia nitatitra na ny fivoriam-be ara-potoana no nitanterahana omaly tetsy amin'ny ANSP-FLO. Mbola nahazo ny fitokisana 100 isan-jato avy amin'ireo ligiparitra Andriamatoa ny kolonely Ramanatsoa Gabriel FLO Fédération Malagasy ny Taranja Lomano no tanterahana omaly asabotsy tetsy amin'ny ANSP-FLO tokoa mantsy ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ny fédération nanaovana ny tatitra ara-teknika any ara-bola ary ny ara-moraly ho an'ny fédération ny Taranja Lomano izay. Raha ny assemblée générale landroany aloha zany raha malala fa nizara anankiroa mazava tsara dia nisy ny AGO anaovana ny rapport d'activité ny fédération nandritra ny tompilalaovana izay nivalina teo zany hoe ny 2024 2024 ary ny faharoa dia ny anaovana saika anaovana ny assemblée générale élective izay mariana fa tamin'ny assemblée générale extraordinaire izay nataon'ny fédération tany amin'ny faran'ny volana octobre 2024 tany dia nanapaka ny assemblée générale izay azo eritreretina ihany hoe organe suprême ny fédération hoe alao ampitoviana daholo ny fitoampiasan'ny ndrafitra rehetrarehetra misy ao anatin'ny fédération manomboka any amin'ny club zany mandeha any amin'ny ligue mandeha any amin'ny fédération ny antony dia noho ny azo lazaina hoe eo amin'ny fikorontanana teo amin'ny fitantanana amin'ny akapobean'ilay Taranja Lomano mihitsy satria samy manana ny mandahany daholo izy ireo dia izay no natonga ny assemblée tamin'izany fotoana izany nanapaka hoe na ny fédération vao tamin'ny herintaona ary no lany dia mba hitoviana hoe tapitra vita aorianan'ny Jeux olympiques 2020 dia miara-manao élection daholo ny rehetrarehetra. Ino moa ny arahana hita teo ny fanazavana ara-teknika sy araky ny texte nazavainy ny comité olympique malagasy dia efa teo moa nandeha fandresen-dahatra sy ny fijerena ny texte isa-tsokajiny rehetrarehetra dia tapaka zany fa ajanona aloha io fifidianana io. Nahazo ny fankatoavana iverina keny amin'ny AGO nahazo mbola nahazo fankatoavana 100 avy amin'ireo ligiparitra ianao inona zany ny zava-baovao entina indray amin'ity tompilalaovana 2024 raha ho an'ny taona manaraka zany zao dia eo amin'ny mifototra akoatra n'lefa fijerena n'ireo tanora ireo zany ny fédération dia hifototra any amin'ny fanomezana latsina amin'ilay taimibaiko hoe formation na stage zany hoe anao renforcement de capacité zany raha malala fa efa mevitsy ireo entraîneur any amin'ireo club ireo mevitsy ireo officiel technique na atao hoe misy na tsy dia mevitsy ary fa misy natao an'ilay hoe formation sur l'état mialatsiny any amin'ilay taimibaiko dia zay natonga ny fédération ny assemblée rehefa nivory teo hoe alao hifantoka any amin'ny fampiofanana ny fédération amin'ireo tompona ndraiky isa-tsokajiny any amin'ny club ligue ary aty amin'ny fédération. Ndray ndray anjara fidinan'ny tomponaka ny Afrika vetsika io ny afaka resahanao makasy hatreto aloha zany efa nifampiresahana tamin'ny ministère fa ndray anjara tsika fa misy mbola zavatra kely alamina fotsiny dia minsomana tena fa andeha andreo ankizy ireo. Ligina Analamanga vatovavafito na ny vakina karatra Boeny Antsinanana ireo no tonga niatrika ity fivoriam-be ara-potoana ity. 20 nisan'ny club ao anatin'izany ligy 5 izany ary 10 kosa ny aveto Analamanga. Araka ny nambaran'ny filohan'ny fédération dia afa-po ny tenany raha ny zava-bitany ekipany ho an'izay taona voalohany nitantanan'ny fédération izay.